na dia andro tsy fiasana aza raha-pitsy fa 10 ny volana aogositra tsy mitsaratra mamy fafapony mpanjifany ry zareo avy eo anivon'ny canal plus ka dia misa 14 ary ireo botika sy stand ny canal plus misokatra ho an'ny rehetra manerana nosy ho amin'izay andro ny rahampitso izay izay ny makasika an'iny fa tokony ho fidiram-bola ho an'ny mpanakanto sy ny omda ny fisin'ireny mpanjifa eny amin'ny cybercafé ny manao ny antsoina hoe téléchargement irony tokony andovola isaka ny solosaina ny tompon'izany ivitoerana izany raha ny fanambarana izy ireo nanambara ny birao malagasy misahana ny fiarovana ny zon'ny mpamorona na ny omda fa tokony andofo 2 ariary isaky ny solotsaina isam-bolana nisy cybercafé eto toerana ny cybercafé tokoa ny toerana ahafahan'ireo mpampiasa internet manao téléchargement mamaim-pona ny sanganasandreo mpanakanto malagasy tranga izay miroborobo tokoa tatoato nisy ny fanambarana izay nytototsaina tetsy amin'ny biraony omdaitsetanandro mikasika izay fampiarana ny lalàn'izay fisana zay hoe misy ny lalàna feno zon'ny mpamorona satria misy ny mpamorona zay arovana reo mpamorona reo zany a tsy maintsy arovana reo satria tsy vitandrareo a no miaro ny zoany eran'ity firenena rehetra ity amin'ny fampiasan'ny olona amin'izao moa zany ataontsika hoe amin'izao fivoarana ara teknôlôjika zao ao a ny fampiasan'ny olona ny internet dia miasa koa reny zavatra reny aty amin'ny cyber ka ny zavatra hoe apetraka fotsiny zany zay nezahana tato dia efa nisy ny lalàna tamin'ny 9 mametraka hoe ny fampiasana nyreny internet reny ny cybercafé zay betabe moa amin'izao dia misy zo aloha satria fantatsika zany fa ao anatin'ireny amin'ny internet dia betabe ny clip ny artiste ny fampisehoana zay ataondrareo mandeha amin'ireny misy ny film misy ny sary sy ny rehetrarehetra zany zay ny mahatonga ny omda zany hoe mitaky an'ireny zo reny raha asiana tantara kely izy tamin'ny 9 nivoaka ny arrêté zany nametraka ny hoe mandozo ny mpamorona arrêté 15610 tamin'ny 7 septembre 9 zany dia nametraka amin'ny atin'ny article zany mipetraka hoe article fahenina zany hoe mandozo ny mpamorona 2 ariary isaky ny ordinateur reny mampiasa cyber io zany tsy apetraka le izy hoe tsy loe internet any atokantrano tsisy idiran'izay satria efa arovany lalàna zay hoe afaka mijery mampiasa sanganasy ohatrany hoe tsika manana radio télévision ny atokantrano tsy mbola nisy omda tonga fa rehefa ampiasaina apabe maso kosa le izy ataontsika aty amin'ny hôtel restaurant cyber moa zany zao no tena mipetraka ao anatin'ny cybercafé dia andoavana zo ny mpamorony reny nanambara tokoa idama avy eo amin'ny tarika maly eo amin'ny mahampanakanto azy fa tsy mora ny asa famoronana ka tokony mba asiana asina efa nisy ny hetsika fitetezam-paritra entina manentana sy mahampafantatra ireo mpandohetra manerana ny faritra araka ny nambarana ny taliany eo amda hatreto dia cybercafé misy 520 no efa nanisy ny fifanarahana mikasika ny fampiarana ty lalàna ity ary 510 hafa kosa nametraka fangatahana zay nyky toko lasitako vavy no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivany alakamisy ity tsara ny mampafantatra antsika fa nahandro tsy fiasana ary ny amin'ny rampitso mame fotoananao trandrika izay to fahita lavitra mative ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao mamerina ny fisorana toko lasitako vavy ho amin'ny manaraka indray dawarta